Patricia fahasalamana. Tsara fa misaotra rano fa miarabanao. Voilà, misy ianao filohan'ilay fikamanana hoe Paril misy zavatra hetsika nikarakarainareo teto amin'ny Meudon mba fitofitonao mifaly croissance.com azafady. Ie, nientanao hetsika tokoa ny fikambanana Paril Madagascar na ny promotion de l'art et de la culture de la grande ville Madagascar. Teto Meudon tatao amin'ny l'avant-scène. Izy io moa zany dia fankalazana ny fahafolo amin'izao fotoanan'ny box. Ao anatin'le tanjona hoe tsy avela angina izy ary indrindra mampita ao anatin'le fampitana hatrany ny asa vitany sy ny nataony izay ankehitriny mbola mandeha foana faly be mihitsy izay nahatotosany zavatra izay satria reny rehetra tsy vita raha tsy nekeny box koa. Lavalava ihany le programme teto afaka mba fitifitin'ny antrony ve? Miraba Ralpha sy ny mpanaraka anao eto amin'ny Ralpha Mifaly. Ny fotoana teto moa zany dia nisy fampiratiana hosodoko vitsivitsy zany nataon'ny mpanakanto teto dia hitanao teo zao ohatra zao dia avany Madagasikara izy tia Valérie Lanianina no nanao azy manatalety izy dia io zany nataony tena tsara be mihitsy le izy dia misy koa ny Richard Zafindrakoto misy ny Gaston Randriam dia misy moa MRG ihany koa izay mpikambana ao amin'ny poety Union des poètes écrivains malagasy zay doxa nanorina azy tamin'ny taona 2016 isan'ny resantsika teo moa satria tantara-piainany no natao teo natomboka tamin'ny 10 ora zany ny fotoana nanaovana angano kely ho an'ny ankizy sy tononkalo nosoratany doxa miaraka amin'ny sarisary maneho an'izany zavakanto nataon'ny doxa zany izay tena tian'ny ankizy rahateo dia izay zany no natao teto avy eo no nisy ohatran'ny karazana sakafo kely natolotra ny ankizy dia nanao an'ilay fampisehoana amin'izay nisy ny fijoroana vavolombelona nataon'ny olona izay nafantatra amin'ny doxa dia ny tantaraina tao zany ny fiainan'ny doxa niainga tamin'ny fanomanana nataony miaraka tamin'ny Claire Riffard biographie an'ny doxa dia naingony ny hirany foroniny sy ny tononkalo nosoratany. Patricia teny famarana azafady ty resaka fofo ity inona mba tianao tenenina ianao nanokatra dia ianao mamarana eny ary ny tiako avarana anazy aloha voalohany indrindra dia ny fisaorana na ny olona rehetrarehetra tonga nanotrona satria misy ny nanotra ny heritreritra na tsy tonga teo aza dia hisaorana sady ary indrindra ny tohizany hatrany ny fanaratana ny areantsainantsika malagasy doxa moa ny resahana teto androany fa ny asa sorony mipetraka mandrakizay ary nafinaritra anay mihitsy no nanao izay zavatra izay androany satria tsy izahay no nantsaina teo androany fa i doxa ny teo ary misy feony mihitsy aza moa entany androany izy no mitariky azy dia izy no nanoy amin'ny alalanay zay tsy iza fa ny zanany izay bebe sy bebe sorajavitra zana fahalahy ary mitariky azy sorajavitra dia mankasitraka tompoko misaotra nareo mianaka amin'ity resaka foy ity misaotra indrindra koa ny Kanto magazine izay niara-ny asa taminay soary appliqué atao amin'ny l'avant-scène soary ve tsy tiaka ity azafady ny ato amin'ny l'avant-scène mazava ho azy sy ny maire ny Meudon monsieur Denis Larguero tonga teto sy ny équipany azoko le resaka nataony teo misaotra betsaka velomo mandeha fo